karazana anticipation ve ny ilazantsika an'izany hoe isy ihany ve ty fifidianany ity amin'ity taony ity Andriamatoa Raintsaonary amin'ny lafiny ilany a, raha ohatra ka ny candidat rehetra izay tsy ekeny ny vondrombe iraisam-pirenena ny apahany no manao dia mikatso zany ny fifidianana ny amin'ny hoe tsy hamatsy voly, tsy hankatoavana le voka-pifidianana sy ny sisa. Amin'ny lafiny ilany indray, raha ohatra ka ilay fifidianana mamoaka ny seman'ny JICM ka hoe miala ny CES ny moa efa soloina, miala retsy candidat retsy ahoana no mety ho akon'izay eo amin'ny mponina malagasy ny mpanara-baovao. Mety hisy ihany ve ty fifidianana ity Andriamatoa Raintsaonary raha tombatombanana? Misaotra anao namana Ismaël. Ambavan'ny olona maro tokoa izany fanontaniana izany. Isy ve ny fifidianana amin'ity taona ity? Araka ny hevitra namana Ismaël, kofe manara-panjaitra fotsiny izany. Fa izao no tena fanontaniana. Iza no tompony Madagasikara? Averiko indray, iza no tompony Madagasikara? Satria ny tompony Madagasikara ihany no masy mandidy amin'ity tany ity mikasika ny zavatra tokony isy na tsy isy eto. Diso hevitra dia diso hevitra ianao mpiaino. Raha ilaza fa ny malagasy ny tompony Madagasikara. Araka ny fijery frantsay, izy no tompony Madagasikara. Noho izany, isy ny fifidianana raha mahatsapa ny frantsay, fa bolokony daholo ny candidat ifaninana na zato aza no isany, ka tsy tafiditra anatin'ny listra vaovao intsony ny candidat tsy olony, satria kanefa mety ho lany. Tsy isy ny fifidianana raha mbola ao anaty listra ny candidat tsy tian'ny frantsay toy Ramatoa Lalao Ravalomanana. Fomba iray ihany no ahafahana mandrava izany teti-dratsy ny frantsay izany. Mijoro ny malagasy tia tanindrazana rehetra, mivondrona ao anatin'ny vondrona iray. Efa misy famondronan-kery rentsika ankehitriny, dia ny atao hoe FLN, Front de Libération Nationale. Anarana manana ny lazany ny FLN eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny fanoherana ny mpanjana tany, ka firenena roa no nanana ny lazany tamin'izany. Voalohany, Algérie tamin'ny andron'ny Ahmed Ben Bella, Ouari Boumedienne, Abdelaziz Bouteflika tamin'ny taona 1970. Nalaza tamin'izany koa i Vietnam tamin'ny andron'ny Ho Chi Minh tamin'ny 1970. Nalainy ireo firenena ireo ankeriny tamin'ny basy matafondro teo ampelantanany mpanjana tany ny fahaleovantenany. Ny fahaleovantenany Madagasikara kosa nomeny mpanjana tany. Izao iainantsika izao ny vokatry ny fahaleovantena omena. Dia fiankinan-doha tsisy farany, krizy lavareny, sazy manambana tsisy farany. Marina fa manao fampihavanana ny FFKM izao, kanefa misy lesoka lehibe ny fampihavanana ataon'ny FFKM satria atokany ho an'ny ankolafy efatra ihany. Misy anefa olona sy fikambanana maro manan-kevitra tsara lavitra noho ireo ankolafy efatra ireo, kanefa tsy mahazo sehatra. Ary aza adinonao mpiaino mihitsy fa ireo ankolafy efatra ireo indrindra no loharano ny poirana izao krizy izao. Ny tombony ho an'le hetsika lazaiko to FLN dia izy mampiona ny olona sy ny hery velona rehetra tsy ankanavaka. Ny zavatra tsara indrindra moa namana Ismaël fahitako azy dia ny famondronan-kery, zany hoe FFKM plus FLN, satria ny mitambatra vato fa ny misaraka fasika. Ary tokony irona ho amin'izany ny fifanarahana ho amin'ny fandriam-pahalemana Convention de Paix nodininy ireo solitain'ny filoha efatra teny vohim-piraisana tamin'ny 7 hatramin'ny 9 oktobra aogositra lasa teo. Satria raha nijery ny zavatra nivoaka tany aho, toa ny ray feo ihany Andriamatoa isany miandry Soza Marcel avy amin'ny ankolafy zafy,
Andriamatoa Manandafy Rakotonirina avy amin'ny Kilafy Ravalomanana. Andriamatoa Montfort Zafomaefa avy amin'ny Ankolafy Ratsiraka, ary Andriamatoa Augustin Andriamananoro avy amin'ny Ankolafy Rajoelina. Ary eo namany Ismaël ny mahavaka ny saiko manokana mijery ny zavatra ataony Ray aman-dreny mijoro. Hoy ny ohabolana malagasy, tany misy olobe tsy miady tsaiky, izany hoe tany misy Ray aman-dreny tsy miady zaza. Fa Ray aman-dreny hafakely ireto Ray aman-dreny mijoro ireto, tsy resaka mampiombona no ataony fa resaka mampiady. Niseho tampoka indray ny Ray aman-dreny mijoro teny Akadivato tamin'ny 7 Aogositra lasa teo, nanao antso mba hisy fifidianana aingana amin'ity taona ity. Dia fanontaniana no apetrako, fa inona moa no nanaitra tampoka ny Ray aman-dreny mijoro? Nisy maingo nanaikitra azy ve? Sa nisy fanenitra nipitika azy? Tsy efa nifindra any amin'ny FFM ve izy ireo? Anga matimomoka ny FFM. Tokony valian'ny Ray aman-dreny mijoro le fanontaniana napetrako teo hoe iza no tompony Madagasikara. Raha tsy mamaly zany fanontaniana izany Ray aman-dreny mijoro, mamporisika fotsiny ny anaovana fifidianana ambolaitra amin'ity taona ity, amin'izao tany tsy milamina izao. Lazaiko mazava ary raisiko ny andraikitra ilazan'izany fa manampy ny Frantsay ny Ray aman-dreny mijoro mba anafaingana ny fanaovana any Madagasikara ho protectorat. Marina fa fifidianana ihany no ametraka filo ara-dalàna, tsisy mandany zany inge. Kanefa tsisy vara ny tompoko ny manao fifidianana anaty korontana, ary indrindra raha bolokom-bazaha daholo ny kandida hifaninana. Any Mali ohatra no tereny Frantsay nataony fifidianana satria samy zanany na IBK Ibrahim Boubacar Keïta na Soumaïla Cissé ka hainy tsara ny manakombona ny vavan'ilay anankiray ataony resy. Na omeny bonbon fampanginana zaza mitomany ilay atao resy, na vangony kibay raha be vava. Hita fa nahazo bonbon mamy Soumaïla Cissé satria raha omaly izy no nilaza ho reni-tany, ho ren-danitra, fa feno osoka ny fifidianana androany niazakazaka izy ny araba any IBK. De tanteraka any Mali ny fifidianana madio mangarahara azony rehetra ekena. Izao no manapirofo fa bolokom-bazaha izy roa lahy. IBK de Prime Ministre taloha tamin'ny fitondrany ATT Amadi Toumani Touré, ary izany IBK zany tompoko de manana ny mari-boninahitra Frantsay commandeur de la Légion d'honneur. I Soumaïla Cissé de ingénieur informaticien. Tany Dakar izy no hianatra tamin'ny voalohany, fa tany Montpellier izy no namita ny fianarany tao amin'ny Institut des Sciences de l'Ingénieur. De niasa tamin'ny orinasa Frantsay lehibe maro i Soumaïla Cissé. Niasa izy tamin'ny IBM France, niasa izy tamin'ny vondrona Pessiné, tamin'ny vondrona Thompson, tamin'ny Air Inter sy ny sisa. Ny olana eto Madagasikara amin'ity resaka fifidianana ity namany Ismaël dia tsy zanaky Frantsa ny mpifaninana rehetra, fa misy kandida tsy voabaikony. Isy ihany ny fifidianana eto Madagasikara raha atao ambolaitra toy ny nataon'ny Frantsay tany Mali, fa ho lasa protectorat toy Afghanistan i Madagasikara, ka filoha Sarbakoly toy Hamid Karzai no filohan'i Madagasikara, na lasa sous-tutelle toy Côte d'Ivoire ka filoha Sarbakoly toy Alassane Ouattara no ho filohan'i Madagasikara. Mety teny angamba ianao mpiaino hoe marina fa fosotra ny bolokom-bazaha, kanefa fosotra ve tsy ambolem-baovà? Marina izany ohabolana izany andavanandro, fa diso tanteraka izany amin'ny fotoana ny krizy tahaka izao. Ny mpamboly adara indrindra amiko dia ny mpamboly minia mamboly amin'ny faritra fantany fa feno valala. Ny antony fototra mahatonga an'izao krizy izao namany Ismaël tsy mety mijanona dia satria ny avaram-pianarana no mamorika an'ity firenena ity. Izy rehetra mitambatra fa tsy avako na pomba na mpanohitra ny fitondrana. Any amin'ny firenen-kafa ny avaram-pianarana no mitarika ny vahoaka sy manazava ny saim-bahoaka.
eto Madagasikara mitovy amin'ny fary ny avaram-pianarana satria ny lohany indray no mahatsatso. Tsy tsapa ny avaram-pianarana gasy mihitsy fa ny andrava ny eta malagasy no tanjon'ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Poteny fianakaviam-be raisam-pirenena ny rafim-panjakana rehetra eto Madagasikara. Tsy ataony ray aman-dreny fa ataony tsikelikely dia manaiky ny avaram-pianarana gasy. Nendahan'ny fianakaviam-be raisam-pirenena tamin'ny ministerany atitany ny asa fanaovana fifidianana nomeny ny CNT manaiky ny avaram-pianarana malagasy. Ary mba ho angady tsy mahatapakatra ny HCC no teren'ny fianakaviam-be raisam-pirenena najoro ny CES manaiky ny avaram-pianarana malagasy. Novakian'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ho agence telo ny ministerany asa vaventy APMF, ATT, ACM manaiky ny avaram-pianarana malagasy. Ny vokany dia potika tsikelikely ny lalana rehetra eran'ny Madagasikara. Tapaka tsirairay ireny tetezana goavana amin'ireny lalam-pirenena ireny satria anaran'ny tsy very sisa ny ministerany asa vaventy. Ary tsy teneniko intsony ny fanapotehany fanabeazana sy ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny recouvrement des coûts. Enoy tsara ny resaka ataony avaram-pianarana fa manazava sy manamarina ny geja ataony fianakaviam-be raisam-pirenena amin'ny malagasy no ataony. Dia mitodika aminao mihevitena ho avaram-pianarana aho izao. Na dia feno vata aza tompoko ny diplomanao. Fa afinaretana ara-tsaina ho anao ihany zany fa tsy mahasoa ny fiarahamonina. Raha tsy mahita hevi-baovao ianao, raha tsy mahita tolotra politika vaovao ianao, raha tsy mahita hevitra ivoahana amin'ny krizy ianao, hevitra afaka mampivondrona ny malagasy, tsy ilain'ny fiarahamonina ianao na debe diplôma satria toy ny aviavin'ny Betania be raviny fotsiny fa tsy mamoavoa mahasoa. Maty ankazo tokana ianao amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena toy ny aomby milela bato maty amin'ny tany mahazatra. Afodia vava fa tsy mila ny hevitrao ny fiarahamonina malagasy. Ianao mpiaino, aza miaino ny avaram-pianarana tahaka ireny intsony satria ireny no amboadia mitafy zanak'ondry, mpamosavy malemy fanetry be ny tany satria ny vahoaka malagasy ihany no voreny.